Sekoly iray izay manome lanja ny sehatra ny fizahantany ny Vatel amin'izao fotoana izao dia manana tetikasa antsoina hoe Marco Polo izany sekoly izany ka nampafantatra ny handindiny rehetra mahakasika io fandaharana asa io ny tompona andraikitry ny sekoly nandritry ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety. Tato-baovao. Anisan'ireo firenena telo amby dimampolo misy ny Vatel izay sekoly iraisam-pirenena mikasika ny fizahantany sy ny fitantanana trano fandraisam-bahiny Madagasikara raha mifantatra nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay nitanterahana androany maraina teny Ambatoroka. Mampisogadina ny Vatel ny fisian'ny fandaharana asa antsoina hoe Marco Polo na fifanakalozana mpianatra amin'ny firenena maro izay manana ny École Vatel. Efa misy firenena 5 misy Vatel eran'izao tontolo izao ary matetika amin'ilay firenena lehibe amin'ny resaka tourisme sy hôtellerie misy zao ohatra any Frantsa, misy any Suisse, misy any Amerika, misy any Chine etc etc. Dia le Marco Polo io zany dia hoe ny étudiant antsika deuxième année eto Madagasikara izay mahay dia afaka manao deuxième année any amin'ny école any ivelany izay safidiny. Dia misy étudiant maromaro zany nenay no efa nandeha dia efa niverina izy zao misy étudiant nakany Nîmes dia vita ny deuxième année dia efa niverina eto misy étudiant andeha ho any Paris, misy étudiant andeha ho any Suisse. Tsara be mihitsy ilay izy amin'ny firenentsika satria mba misokatra amin'ny any ivelany ny mpianantsika eto Madagasikara dia mba mahita hoe ahoana ny pratikan'ny olona amin'ny resaka tourisme sy hôtellerie any ivelany. Ireo ankizy tena mahay no afaka misitraka izany fandaharana asa Vatel izany. Iray amin'izy ireo ifitiavana izay hiazo any Paris. Za zany nandefa demande ho any amin'ny Vatel Paris dia naika zareo dia tafiditra tany amin'ny Vatel Paris dia ny antony nandefasako demande zany satria ny any Paris efa développé be le tourisme no mi-attirer touriste be izy na capitale de France anazy misy koa manana laza hoe capitale de la mode de la gastronomie française fa ny antony nandehanako tany koa zany mba hoe ahitana ny fomba azahoana expérience bebe kokoa zany par rapport amin'ny aty hoe ina mahasamihafa ny any ivelany sy ny aty Madagasikara no koa amin'ny projet ako zany hoe manana projet hoe hanao hôtellerie internationale fa ny antony anaovako ny hôtellerie internationale mba hiverenako aty Madagasikara hidevelopena ny tourisme sy hôtellerie aty Madagasikara. Ankoatra ny tafatra tamin'ny mpampalala vaovao moa dia nisy ihany koa androany ny varavarana misokatra natao an'ireo izay liana ny afantatra bebe kokoa mikasika ny Vatel izany.